antsika rehetrarehetra indray manaraka anay eto amin'ity jardin de Gaël ity araka ny efa nambarako anareo tao anatin'ny pejy hoe iresaka kely mahakasika ny haingon-trano isika dia tsy inona fa ny hoparta moa zany dia ireto zavatra boribory ireto zany antsoina hoe hoparta izany na tonga azy hoe hoparta dia satria ilay hopa dia métier filaza azy amin'ny teny frantsay ireny fanamboarana broderie ilay fanenjanana lamba rehefa anao broderie ireny zany na ninona azy hoe hoparta satria tsy natao le hoe navadika ho lasa adrana lamba latabatra zany fa najanona teto ihany dia ny sary teo aminy kosa ireo broderie nanomboana azy tamin'izany dia niangaliana be mihitsy tena hoe natao tsara niangaliana be amin'ny mahara azy dia izay natonga an'ilay hoe hoparta dia misy haingon-trano tsotra ohatra hoe haingona birao dia napetraka misy tongony fotsiny dia iny natao haingona birao na iny buffet anao no ametrahanao azy na hoparta décoration murale ka izay hoparta décoration murale izay indrindra no resako amintsika androany tahaka ity efa napetako ity eto ihany moa zany sombitsombiny rehetra mbola be dia be ireo fa mizareko aminareo mendalana eo ihany moa zany izay fa amin'ny aty an'io ity dia izara aminareo hoe atao ahoana tokoa no mametaka an'itony hoparta itony sy manao ahoana ny fivoakany rehefa mipetaka amin'ny rindrina izy izay maha décoration murale azy misy karazany roa afaka ataontsika hoe ohatran'izao tonga dia ohatran'izao zany mesorona ity aloha soroko amin'ny hitanareo tsara mihitsy ty le métier ty le fanenjanana an'ilay broderie le lamba fanaovana broderie dia ty zany azo ampiarahana aminy ohatra hoe apetakatsika dia apetakatsika ty dia ampiarahana aminy ihany ty hidiny ty na ihany koa hoe alefatsika amin'izao dia ohatran'izao fotsiny safiditsika zany izay raha ohatra ka hanao hopartitsika andao ary atoroko anareo amin'izay hoe atao ahoana ny fanamboarana sy ny fametahana n'ity hoparta ity raha nanaraka na foana moa nareo teo amin'ny pejy dia nahita sy natsikaritra fa efa betsaka ireo karazana hoparta natao misy ireo natao an'ny mpifankatia tamin'izay Saint Valentin dia betsaka ireo nanao commande hoe spécial Saint Valentin dia anarany izy roa ao ireo nanao hoe ny anarany dada sy neny sy ny zanany misy indray ny safidy hoe citation kely no atao amin'ny hopartany tamin'izay broderie natao fa ty zany resaka peinture indray aloha nisy fotoana nianatra peinture kely tsy mbola tena hoe mbola anatin'ny fianarana mihitsy dia teanao création kely atao anatin'ilay hoparta hoe ndeha avadika peinture indray na izay natonga ny jardin de Gaël namoaka an'izao karazana création jardin de Gaël zany izy ity hoe hoparta natao peinture indray fa tsy broderie natao kandao ary tsy ho lava resaka intsony aminareo fa rehetrany dia ho alosiko sy jerentsika hoe ahoana amin'izay ny fanamboarana n'izany hoparta apetaka amin'ny rindrina izany zavatra ilaina moa rehefa namboatra n'izay hoparta décoration murale izay isika dia mazava ho azy ilay hoparta ary ankoatran'izay mba tsy ampiasantsika fantsika izany hoe tsy hanombantsika ny rindrintsika dia ampiasa isika colle thermique rehefa mampiasa colle thermique mazava ho azy mila n'ity pistolet ity afanaina fotsiny n'ilay colle dia iny no apetaka manodidina n'ilay amin'ny lafiratsiny zany zao amin'ny lamosiny ilay hoparta atao angaikaingana mihitsy satria sao dia mangatsika ilay colle dia tsy mipetaka tsara rehefa vita izay dia vonjetsika aingana dia tsindriana tsara mihitsy rehefa mametaka n'ilay hoparta amin'ny rindrina vita izay dia ndonga hijerentsika ny fivoakan'ilay hoparta eo amin'ny rindrina mahafinaritra izay indray aloha ny anio manasanareo foana naraka ny jardin de Gaël toraka izany ihany koa ny chaîne YouTube Koba Digital ary fantaro fa amin'ny Instagram ihany koa misy jardin de Gaël mandra-piona